Resaka fifidianana indray dia manahy mafy ireo député ny Antokotima ao Antananarivo renivohitra ao fa mety ho hisy ny halabato amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izay ho atao izao ka isany mampitebiteby azy ireo fatratra izany mety hisy ny trangana halabato ao Antananarivo renivohitra ao araky ny nambaran'izy ireo hatrany ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefako ity sanandro ny tenako amin'ity androandroany ity araky ny nambarako teny am-piantohana hatrany dia ny mahakasika ny tebitebin'ireo sombam-bahoaka Tima ao Antananarivo renivohitra ao no matomatesantsika ato anatin'ity vidéo ity fa miloha ny dirantsika amin'izay dia ndao aloha ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto fantatsika tsara fa ny vahiny tao amin'ny TVM ny filoham-pirenena tamin'ny ity herinandro ity nanontanian'ny mpanao gazety ny filoha Andro Rajoelina ilay tarehy marika miparitaka eo anivony tambajotran-tserasera Facebook izay milaza fa ao voasokajy ao anatin'ny firenena roapolo manatra indrindra maneran-tany Madagasikara namaly izany ny filoha Andro Rajoelina tamin'ny fandaharana manokana tao amin'ny haino amanjery nasionaly fa tsy tokony hino an'ireny tarehy marika ireny ny vahoaka ho izy satria tsy voamarina ireny ny any banky iraisam-pirenena na ny PNUD ihany no tokony hienona satria ireny no azo antoka ho izy tao anatin'izay nanazava moa izy fa anisany miteraka izany fahantrana izany ny fiterahana tsy voarindra tsara noho izany hoy ny filoha dia anatin'ny fandaharan'asa ho ataon'ny fanjakana ny fampiroboroboana ny fanindram-piterahana homena lanja ihany koa ny sehatry ny fambolena satria dia mpamboly ny ankabeazan'ny malagasy hasongadina amin'izany ny fambolenan'ny vary safiotra na ny riz hybride raha io vina io no tontosa ara-dalàna dia tsy maintsy hiakatra ny faram-piainan'ny malagasy fanamby hapetraka ireo rehetra ireo mba tsy hanafatra vary intsony koa isika malagasy raha ny fanazavan'ny filohan'ny repoblika hatrany nandritra izay valandresaka nataon'izay ao anatin'ny fanampiana malagasy izay tsy misy ho diso anjara fa mbola hitohy ny asa sosialy izay mifampitsimbina hisitraka an'ilay fanampiana avokoa ny tokantrano marefo rehetra manerana an'ireo renivohim-paritany araky ny fantatra dia hiato kely izany tamin'ity androandroany ity sy ny andro ny fifidianana aorian'izany kosa dia hitohy ilay fanampiana raha ny nambaran'ny filoham-pirenena entina hamalifaliana an'ireo fianakaviana anatin'ny tena fahasahiranana io fanampiana io indrindra amin'izao andron'ny noely sy ny taom-baovao izao araky ny fanazavana hatrany tetikasa sy fotodrafitrasa vaovao laky arivondray izay ho hita eny vato toerana tsara lavitra mihoatra any Miami Toamasina io toerana io izay hisarihana ny mpizahatany no sady toerana fitsangatsanganana mahafinaritra ho an'ny fianakaviana hotokanana amin'ny 24 Jona 2024 ny ampahany amin'ity tetikasa lehibe ity ho hiatrany filoha Andro Rajoelina efa miroso ny asa ankehitriny ary hiezahana ho vitaina mba handraisana ireo vahiny ho avy ao Madagasikara mandritra ny fivoriany SADC eny no hanaovana fety sady hisy jet d'eau goavana eny ary tsy latsa-danja ny any amin'ny Dubai ireny mihitsy no zavatra ho hita eny an-toerana araky ny fampantenana izay nataona hatrany nanararaotra ny resaka politika ihany koa Andriamatoa Andro Rajoelina nandritra ny resadresaka izay nataony tao anatin'ny fivanihanana izay rahanarahana ilay fandaharana nataony tao amin'ny haino amanjery nasionaly dia tafiditra amin'izany ny fifidianana kominaly izay ho ataon'ny vahoaka malagasy amin'ny rahampitso fa 12 ny volana Desambra ho avy izao zava-dehibe ho izy io resaka bentanana io satria mba efa bentanana ihany koa ny tenanay nampirisika ny filohan'ny repoblika tamin'izany no sady nanentana ny vahoaka mba handeha hifidy tokony olona tia manao soan'ny vahoaka ary manana vina no fidina fa tsy mpanakorontana araky ny nambarany ao anatiny izay fifidianana izay hatrany mo nanao fanambarana ny filohan'ny CNI Andriamatoa Arsaina Andrianarcedo Dama fa tomombana sy ara-dalàna ny fikarakarana an'ity fifidianana kominaly ity
voahady zaho ihany koa nitety andro rehetra tamin'ny fanatanterahana ny fitaovana ilaina eny anivon'ny biro-am-pifidianana rehetra nambarany ihany koa fa seni dia hampanjaka tanteraka ny fahamarinana ary hamoaka ny valim-pifidianana araky ny tena safidin'ny vahoaka nanentana ny olom-pirenena ihany koa ny tenany mba handeha hifidy mandritra izao fifidianana kominaly izay ho atao amin'ny faraiky ambin'ny folon'ny volana desambra izao. Vaovao mampalahelo ihany ao anatin'izay fifidianana izay dia namoy ny ainy ny alahady maraina teo IVV Charles fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Raveve izy dia kandida amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Anjoma distrikany Ambalavao. Araky ny fantatra dia narary tampoka ity kandida ity ny alahady maraina teo niezahana nientana vetrany tany amin'ny hôpitaly saingy tsy tana intsony ny ainy. Tsy mbola nazahoana angom-baovao kosa izay tena retina nahazo azy fa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo ary ainganeka ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Ao anatin'izay fifidianana kominaly zay hatrano dia ireo député team avy ao Antananarivo renivohitra ao herinandro milohan'ny fifidianana ben'ny tanàna lasa miteraka tsy famitokisana eo anivon'ny mpanao politika maro ny fomba fiasan'ny seni ankehitriny izay mikasika ny fampiasana ny lisam-pifidianana. Isan'ny nanaitra ny rehetra mahakasika izany tamin'iny herinandro iny ny fanambarana izay nataony antoko team tamin'ny alalan'ireo député voafidy tao Antananarivo renivohitra tao. Nilaza ireto farany fa tsy afapo amin'ny fomba fiasan'ny seni momba ny fikirakirana ny lisam-pifidianana sy ny manodidina azy. Fantanina maro moa no napetraky ny sekretera jeneraly ny antoko team ny député Rina Randriamasinoro mikasika ny lisam-pifidianana izay hampiasaina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'izao faraiky ambin'ny folon'ny volana desambra izao. Amin'ny ankapobeny dia karazany manahy nisy sinohosoka izay miteraka halabato amin'ny fampiasana ny lisam-pifidianana ny antoko team ka mampaneno lakolosy sahady ety am-piantohana. Inona marina ny lisam-pifidianana hampiasaina amin'ny fotoana io? Hoy ny député Rina Randriamasinoro teny faravohitra raha niona tamin'ny mpanao gazety. Eo anatrehan'ireo rehetra ireo dia mangataka ny seni ny antoko team mba hitondra fanazavana matotra momba ity lisam-pifidianana ity. Ka noho izay araky ny fanambarany ireo antoko team izay dia manahy mafy moa izy ireo ny amin'izay mety sinohosoka amin'izao fifidianana kominaly ho atao ao Antananarivo renivohitra izao ka mety tsy hampandany any kandida izay natolotra an'izy ireo ka izay ny mampanahy mafy izy ireo amin'izay mety ho valin'ny fifidianana hivoaka eo. Fa io moa zany araky ny amin'ny mahafifidianana azy izay dia samy miezaka maneho ny safidiny avokoa ny tsirairay ka dia toy no adinoblahany mpianakavy io izay mandresy tsy hobiana ary izay resy tsy akoraina ary mampahery sahady ho an'ireo izay mety tsy handresy amin'izao fifidianana kominaly ho avy izao fa manetsabe mbola ho avy ary ataovy toy ny dia volakolava ny kilalao mbola hoela. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.